Avao an'ny fiangonana adventiste kosa indray dia mandalo eto Madagasikara ihany koa amin'izao fotoan'izao ny docteur Paul Ratsara. Izy moa dia filohan'ny division Afrika Atsinana sy ny ranomasimbe Indiana eo anivon'ity fiangonana adventiste ity. Manoloana ny fianakazahany raharaham-pirenena moa dia nisy ny antsoavo nataony ho an'ireo mpiray tanindrazana. Ny antony amangina moa zany dia voalohany indrindra famangina mba azahoana mifampahery, azahoana mifampandroso ny fiangonana ary ny vahoaka malagasy tsy avakavana. Ary ao anatin'izany indrindra dia misy hetsika izay atao ao Carleton, izay conférence iantsona an'ireo tompon'andraikitra na eo amin'ny ara-panjakana zany na eo amin'ny fandarany zany na eo amin'ny resaka ihany koa akademika, eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy tompon'andraikitra mpitarika eo amin'ny sehatra maro samihafa dia anaovana programa manokana ao Carleton izay atomboka amin'izao alahady izao amin'ny enin'ora sasany. Efa misy moa zany ny fanasana ho an'ireo izay tompon'andraikitra manokana eo amin'ny sehatra maro isan-karazany. Ny antony moa dia azo lazaina fa io no anjara biriky lehibe ny kristianina, satria ny kristianina dia tsy hoe manao tsy mijery ny zavamisy fa miaina eo amin'ny fiarahamonina izy ary tsy mialangalana eo amin'ny fampandrosoana. Ary zany indrindra no mahatonga n'le hoe ny lohateny hoe ny kristianina sy ny fampandrosoana, satria io moa no voizina mafy dia mafy amin'izao fotoana izao hoe ahoana no ady amin'ny fahantrahana, amin'ny fampandrosoana, amin'ny fampandehanana ny firenena. Ny kristianina dia manana andraikitra lehibe amin'izany, manana ny anjara birikiny izy eo amin'ny voalohany indrindra araky ny andraikitra lehibe izay sahan'ny kristianina dia ny mitory ny filazantsara. Miaraka amin'izay dia ny fanolokoloana mba atonga atsika tsiraray avy olom-pirenena mandray andraikitra eo amin'ny rehetrarehetra, misehatra rehetrarehetra izay misy atsika any